maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo ho amin'ny fanainareo ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miarabantsika rehetra ry havana malala natratra izao maraim-baovao amin'ny alatsinainy izao indray a. Dia tsika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo fahavalo amby telopolo amby zato ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Aoka hitsangana ianareo ry havana malala. Rehefa hitantsika ny salamo iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Hideranao amin'ny foky rehetra aho, eo anatrehan'ireo Andriamanitra no ankalazako anao. Hivavaka mandrify ny tempolinao masina aho, ka hidera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Fa efa nomenao voninahitra ny teninao ho ambony ny anaranao rehetra. Tamin'ny andro nitarainako dia namaly ahy ianao. Nomenao fasahiana aho ka nisery ny fanahiko. Jehovah, hideranao mpanjaka rehetra amin'ny tany, fa andre ny tenin'ny vavanao izy. Eny ihira ny lalàn'i Jehovah izy, fa lehibe ny voninahit'i Jehovah. Amen. Hivavaka isika. Izany tompo no hira fiderana mipololotra avy ao anatin'ny fonay. Ho fiderana ny anaranao masina, ho entinay manandratra manome voninahitra ny anaranao, ho entinay mankalaza ny anaranao noho ny asanao lehibe teo amin'ny fiainanay. Misaotra tompo fa mbola omenao tombonandrom-pahavelomana izahay, ary mbola ampitoerinao ato anatinay ny fanainao masina, ka tsy mahatafandrimandry anay, manantona anao ankehitriny, mitady ny tavanao. Andriamanitro, manoloana ny asa lehibe izay ataonao eo amin'ny fiainanay, manoloana izany fitiavana sy fahasoavana izay tobaka eo amin'ny fiainanay izany, dia matsiary ny tsy famendrenay sy ny tsy fahatanteranay izay. Tsy mba namaly soanao Jehovah Andriamanitra izahay, tsy mba niasa teo ambanin'ny fahatahorananao izahay, ary tsy nahay nankatoa ny teny izay nilazainao. Tsy niasa tamin'ny fo izahay fa nataonay araka izay fahitanay mampety azy ny fanaovana ny asanao. Tompo, mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Mino sy matoky izahay. Fa Andriamanitra be famindrampo ianao, ary miatra amin'ny taranak'arivo mandibony ny famindramponao, ary misitraka an'izany izahay ankehitriny noho ny asan'i Jesoa Kristy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, ka rava ny hevitry ny fisarahana, vita fihavanana aminao izahay. Fiain'ny fifaliana ny fonay tompo, raha manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, satria fantatray ary inonay fa manatrika anay eto ianao. Ka raha hovakiana sy hotoriana ny teny avy amin'ny soratra masina, ny fanainao masina ny aloha lalana, ahafahany reto vahoakanao mandray ny teny fiainana avy aminao. Ka mitenena Jesoa araka ny fombanao, fefa voninkain'ny mpanomponao. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika amin'ity an'ity dia ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahatelo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Epistily ho an'ny Kolosianina toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Rehefa hita hovakiana ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesoa. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpilasitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahatavan'olona. Amen. Ray masino, manamasinany amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
Ampitomboina ho anareo any riavana ny fahasoavana ho mba ampiadanana avy amin'ny Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mbola mandinika hatranytsika ny loha hevitra manao hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny epistily ho an'ny Kolosianina toko 7 ny andininy 12 ka hatramin'ny 15 no akatsika afatra avy amin'ny soratra masina amin'ity anio ity. Antsoina hoe epistily ny fifatorana ity epistily ho an'ny Kolosianina ity satria tany ampifatorana, tany ampondra i Paoly apôstôly no nanoratra izao taratasy zao ho an'ireo kristianina tao a Kolosia. Anisan'ny foto-kevitra fomba fampianaran'ny Paoly ary matanjaka ao anatin'ny fomba fampianarana ny ananan'ny kristianina fitondran-tena tsara mendrika ny filazantsara. Ary mampianatra ihany koa Paoly ny amin'ny fifandraisana tokony misy eo amin'ny samy mpino ary mampianatra ihany koa Paoly fifandraisana misy eo amin'ny mpianakavy ary indrindra izay mofinaina voalahatra ho antsika anio mampianatra ny Paoly amin'ny fifandraisana tokony fifampitondran'ny tompo sy ny mpanompo. Maneho izany indrindra ry havana malala ity mofinaina izay akatsika afatra amin'ity anio ity. Mpanompo mahatoky, ahoana ny azonana izany loha hevitra izany mba hahatonga ny olona anankiray, mba hahatonga ny mpanompo mba ho mahatoky amin'ny asa sy ny andraikitra izay efa napetraka taminy. Inona ny toe-po, inona ny toe-tsaina, inona ny toetra tokony ananan'ny mpanompo amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Misy toetra anankiefatra ry havana malala asongadiny izao soratra masina izao fa nijerentsika voalohany dia izao fankatoavana. Eo amin'ny andininy 12 dia milaza i Paoly manao hoe ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Ny tompo araka ny nofo izay tiany soratra masina lazaina ry havana malala rehefa jerena ny nandikana ny soratra masina tamin'ny voalohany dia ireo olona izay heverina manana toerana ambony noho ny tena, olona izay manana fahefany ambony indrindra noho ny tena, olona mendrika ho ajaina, olona mendrika homena ny haja mamboninahitra. Izany ny tiany soratra masina lazaina amin'ilay hoe tompo eto, tompo araka ny nofo. Ka raha milaza ny soratra masina hoe ianareo mpanompo manekeny tomponareo dia hitantsika ry havana malala misy teny hoe maneke, maneke, manaja, mankatoava. Fa rehefa jerena ny tena hevitry ny teny eo maneke io dia matoan-teny mihainoa no teny entiny ilazan'ny teny grika milaza ny zavatra izany. Ny fankatoavana ny tompo aseho amin'ny alalan'ny fienoana ny teniny, aseho amin'ny alalan'ny fankatoavana ny teniny. Ary hitantsika tsara fa tsy mba miangavy ny teny izay ampiasain'ny Paoly eto fa teny milaza baiko, teny filaza mandidy, henoinareo, ankatoavinareo, tanterahanareo izay teny lazainy tompo aminareo, manekeny tomponareo, henoinareo ny tomponareo. Izany toetra izany tokony hitoetra sy hanana ny mpanompo. Ary ny toetra izay ahafantarana ny mpanompo dia izao: tsy manao izay zavatra tiany atao izy, tsy manao izay zavatra tiany atao izy, fa manao izay zavatra asain'ny tompony atao, izay no ataony. Satria rehefa jerena io teny hoe mpanompo io dia azo lazaina hoe esclave, andevo, serviteur, mpanompo lahy. Tsy mananjo anao izay zavatra tiany atao izy, fa izay zavatra lazain'ny tompony, izany no henony, izany no ankatoaviny. Mieno tsara izay lazain'ny tomponareo, ankatoaviny teny izay lazain'ny tomponareo. Ny soratra masina ry havana dia milaza mampianatra antsika manao hoe aoka ho mpankatony teny ianareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Epistiliny Jakoba toko 1 ny andininy 12. Tena tian'Andriamanitra ary ampianarin'Andriamanitra ny olona ay ankatony teny izay lazainy. Na hatrany amin'ny testameta taloha ny zanak'Israely
dia milaza fa tia an'Andriamanitra, dia milaza fa matahotra an'Andriamanitra, nefa tsy mankatoa ny didin'Andriamanitra sy izay lazain'Andriamanitra, asain'Andriamanitra tao eo amin'izy ireo, tsy ankatoavin'izy ireo izany. Tena zava-dehibe amin'ny sehatra fanompoana an'Andriamanitra ny fankatoavana ny teniny, ary Jesosy Kristy ihany koa dia milaza an'izany. Raha mitandrina ny teniko ianareo dia hitoetra ao anaretinareo ny fitiavako, raha mankatoa ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ny fankatoavana ny tena zava-dehibe eo amin'ny sehatra fanompoana an'Andriamanitra, fankatoavana ny teny izay lazain'i Jesosy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, isika rehetra dia olona mpanompon'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra anatanteraka ny asany amin'ny sehatra fanompoana izay tanterahantsika. Dia tadidio fa tsy feon'iza akory ny henoantsika, fa ny feon'Andriamanitra, ny feon'i Jesosy Kristy, ilay feon'ny fanahy masina izay miteny amintsika, izay mibitsika amintsika ao am-pontsika ka manosika antsika, mitarika antsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Izany no ankatoavy izany tenin'Andriamanitra izany, ankatoavy izany ary iaino. Ny fankatoavana ara-tsoratra masina ry havana malala dia tsy miaino fotsiny ihany, fa mampihatra ary mamadika izany teny no henonina sy nankatoavana izany ho tonga asa eo amin'ny fiainana andavanandro. Ankatoavana ary ampiarina amin'ny fiainana. Izany no toetra toe-po tokony ananan'ny kristianina hoenty manatanteraka ny fanompoana, dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny hitantsika faharoa koa ry havana malala dia ny fahatsoram-po, eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo eo ihany ny anaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny lofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po, amin'ny fahatsoram-po. Rehefa jerena ny hevitry ny teny hoe fahatsoram-po io dia izao ny ilazainy teny vahiny azy: simplicité, sincérité, pureté. Izany hoe miasa amin'ny fahatsora, miasa amin'ny fahatsorana, miasa amin'ny fahitsiana, tsy manao zavatra miafinafina rehefa manatanteraka ny asa fanompoana, ary milaza sy miasa amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahadiovam-po. Ka zany mahatonga ny soratra masina Paoly apôstôly milaza hoe tsy mila sitraka aman'olona, ka eo anatrehan'ny tompo dia zay vao mody manao ny asa araka tokony izy. Fa na dia tsy misy aza ny manara-maso, na dia tsy misy fanara-maso aza, dia mitoetra ho mpanompo mahatoky miasa manatanteraka ny asa fanompoana araka ny tokony izy. Izany ny olona tadiavin'Andriamanitra, izany no atao, izany no antsoina ny olona hoe mpanompo mahatoky, miasa amin'ny fahitsiana, mampanjaka ny fahamarinana, mampanjaka ny rariny eo amin'ny sehatra fanompoana an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe ny fahaizantsika, ny fananantsika izany toetra n'Andriamanitra izany, fahatsoram-po. Toetra tena ao amin'Andriamanitra izany, fananana fahatsaram-panahy, ny fahalemem-panahy amin'ny fanatanterahana ny asa. Tao amin'i Jesosy Kristy ihany koa izany toetra n'Andriamanitra izany, tanteraka tao amin'i Jesosy izany. Jesosy rehefa natanteraka ny asany dia tsy mba niafinafina, fa nandeha tamin'ny fahitsiana izy, ny fitorian'i Jesosy, ny filazantsara n'Andriamanitra, ny fitiavan'Andriamanitra dia tamin'ny fahitsiana, tamin'ny fahadiovam-po. Izany hoe izay rehetra sitraky ny fon'Andriamanitra sy sita ao am-pon'i Jesosy, izany lazaina, tsy mba nisy fiatsaram-belatsia ny asa zay nataon'i Jesosy, fa nataon'i Jesosy tamin'ny fo avokoa izany rehetra izany. Isika koa ry havana dia tariny izao tenin'Andriamanitra izao, anao ny asa fanompoana amin'ny fahatsoram-po. Tsy mila tsy andry mpanara-maso vao anatanteraka izany asan'Andriamanitra izany, fa ho ataontsika amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahadiovam-po izany rehetra izany. Fa izany no sitrak'Andriamanitra, izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny fanatanterantsika ny fanompoana zay efa niantsony atsika, dia mba nitoerantsika sy nitafitsika izany toetra tsopo amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izany. Kotafio ny toetra n'Andriamanitra izay lazainy amintsika amin'ity an'io. Ny fahatelo ry havana malala dia ny fahatahorana an'ny tompo. Inona ny toetra tokony hoentin'ny kristianina hoentina manompo an'Andriamanitra? Dia ny fahatahorana an'ny tompo.
Zany dia ho hitantsika eo amin'ny andininy faharoambiroapolo eo ihany amin'ny tapany farany. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpilasitraka aman'olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo, matahotra ny tompo. Tao amin'ny soratra masina sy ampianarin'ny Paoly ny kristianina tao Kolosia mba hiaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, hiasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, matahotra an'Andriamanitra, tsy manao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, mampanjaka ny marina sy ny rariny eo anivon'ny fiarahamonina, ary miasa manaraka ny toromarika izay napetrak'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mampianatra antsika ny soratra masina hoe rehefa manao asa fiantrana ianao dia aza ataony fantatra ny tananao haviny ataony tananao havanana, miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Zany mampianatra antsika ny soratra masina mba tsy hiditra ao anatin'izany hoe fireharehana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fitadiavana sitraka aman'olona, tsy sitrak'Andriamanitra zany, fa niasantsika amin'ny fanetreteny eo ambany fatahorana an'Andriamanitra, izany ny tadiavin'Andriamanitra. Voalaza ny soratra masina, ny fatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena, ny fatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena. Jesosy ry havana malala rehefa nirain'Andriamanitra nananteraka ny asany dia feno fatahorana ny tompo izy, tsy nanao izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Jesosy no fahatanterahany teo amin'ny testamenta taloha, Jesosy no fahatanterahany ny zavatra rehetra izay nolazainy mpaminany, nampitondran'Andriamanitra ny afatra. Tao amin'ny Jesosy tanteraka Jesosy avokoa izany. Izany hoe ny asa rehetra izay nataony Jesosy dia ny teny rehetra izay nolazain'Andriamanitra navadika Jesosy ho asa zany teo anivon'ny fiarahamonina, ary nataony Jesosy tamin'ny fanetretena izany. Isika ihany koa dia ampianarin'izao soratra masina izao, ary tena sitrak'Andriamanitra ny anatanterantsika izany asa izany amin'ny fanetretena, tsy amin'ny fireharehana fitadiavana sitraka aman'olona. Ankehitriny moa dia rahantsika mahita ny ao amin'ny tambazotra serasera, rehefa misy manao asa fiantrana dia manao selfie maka sary, dia mandeha ny asa fiantrana atao fa ny oeraoera koa tsy maintsy atao. Sitrak'Andriamanitra zany, sitrak'Andriamanitra zany. Efa nahazo ny valim-pitianao ianao tamin'olona, ka tsy mahazo izay sitraka avy amin'Andriamanitra eny, tsy mitady sitraka aman'olona isika, fa izay sitraka avy amin'Andriamanitra. Izany no tadiavintsika kristiana, miasa amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, amin'ny fanajana an'Andriamanitra, ny fanarahana ny teny izay lazain'Andriamanitra. Na atao anatin'ny sehatry ny fiangonana ry havana malala, ataovy amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny asa izay nakiny tompo aminao, na ny fomba fiteninao, na ny fihetsikao, aoka mba ho endrika famantarana olona matahotra an'Andriamanitra ianao amin'izay zavatra rehetra ataonao. Ny fahaefatra sady farany ry havana malala, toetra tokony ananan'ny kristianina amin'ny fanompona an'Andriamanitra dia izao: fiasana amin'ny fo ho an'ny tompo, fiasana amin'ny fo ho an'ny tompo. Eo ny andininy 17. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ho an'ny tompo, fa tsy ho an'ny olona. Eto ry havana malala rehefa jerena io teny hoe fo io lay tena zavatra kely amin'ny fitaovana ato amin'ny olombelona, nefa manana anjara toerana lehibe izay ao anatin'izany manome fahavelomana ho an'ny olona. Izany hoe rehefa miasa ho an'Andriamanitra ianao dia izay tena maizy azy ianao no omeo an'ny tompo, izay tsara avy any aminao no omeo an'Andriamanitra, izay hitanao fa fahatsarana ao anatinao ao no ento manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Izany no tiany tompo, izany no tiany Paoly ampianarina ho an'ireto kristianina tao Kolosia ireto. Ny soratra masina ry havana dia mampianatra antsika. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Ny fitiavana dia avy ao amin'ny fo,
avy ao amin'ny fo ny toerany fitiavana. Le Andriamanitra izay vavantsika, le Andriamanitra feno fahatsarana, le Andriamanitra fitiavana, le Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ary mampianatra antsika mba hiasa tsara ary hiasa amin'ny fo sy amin'ny fitiavana. Tena toetra n'Andriamanitra izany hoe tsara izany. Rehefa jerena ny teny hoe tsara io amin'ny teny Grika dia hoe kalos, agatos, zany hoe fahatsarana, zavatra qualité no tadiavin'ny Tompo aminao amin'ny fanatanterahana ny asany. Zany hoe tsy manao ny asa be fotsiny ihany fa mijery ny qualité ny zavatra, mijery ny fahatsaran-javatra. Izany takiany Tompo amin'ny fanatanterahana ny asany. Ry havana malala, rehefa manao ny asan'ny Tompo ataovy amin'ny fo, feno fitiavana izany rehetra izany. Raha itaom-pamarana ry havana izao no afatra nomeny Tompo antsika amin'ity anio ity. Inona ny toe-po hoentinao manatanteraka ny asa fanomponao dia izao: ataovy ao anatinao ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fienona ny tenin'Andriamanitra, ny fampiarana ny teny izay lazain'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ataovy zany, fa mibaiko nomeny Tompo ho antsika izany, mankatoa ny teny izay lazaina. Ary ny faharoa dia izao: manana fahatsaram-po, manana fahatsora-po, manana fahatsorana amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, ary mananana fahintsiana, tsy manao zavatra miafinafina, ary mananana fahadiovam-po amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra sy fanaovana ny asan'Andriamanitra. Ary aza mila sitraka manolona, fa sitraka izay avy amin'ny Andriamanitra no andrasatria. Tsy misy valiny lehibe, izay lazainy soratra masina, misy valiny lehibe, misy valisoa omeny Tompo antsika amin'ny fanatanterahana izany. Ary ny fahatelo dia izao: ny asa amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra, izay asain'ny Tompo atao, izay no ataovy. Ary ny fahaefatra sady farany: miasa amin'ny fo amin'ny fanatanterahana ny asan'ny Jesosy. Ho an'Andriamanitra voninahitra fa ny teny Jesosy hitoetrapetraka ao anatsika. Amen. Ivavaka isika. Jesosy, misaotra anao izahay fa manakambara aminay isan'andro isan'andro ianao amin'ny alalan'ny teninao, mampianatra anay mba hitafianay ny toetranao Andriamanitra, anananay ny fanahy fankatoavana, ahaizanay miaino ny teny izay lazainao aminao, ary ahaizanay manaja ny olona izay mitondra anay, izay manana fahefana mihoatra anay, ary ahaizanay mifandray amin'ny hafa. Anampianatra anay tetekoa ianao Tompo amin'ny fanatanterahana ny asanao, dia mila mitafy fahatsora-po izahay, fahadiovam-po, fahintsiana, ary hiasanay amin'ny fahatahorananao Andriamanitra, ka tsy hanaovanay izay zavatra araky ny fonay, fa tsy zavatra mpanaovinao anay ihany no ataonay. Ary indrindra nampianarinao izahay mba hiasa amin'ny fo feno fitiavana amin'ny fanatanterahana ny asanao. Tompo, ndreto ny vahoakanao avy nandre izany teninao izany, tafio ny herinao izy ireo, afahany izy ireo mitahiry izany teny izany, ka mitafy ireo toetra efatra izay nampianarinao azy ireo tamin'ity anio ity. Andeha hirotsaka eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo, anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny toeram-piasana, dia olona mba tena manana fahatsora-po, mora hifandraisana, ary mahitsy tsy manao zavatra miafinafina tsy araka ny sitraponao, fa mba bajaka ny marina sy rariny eo anivon'ny fiarahamonina. Tompo, mivavaka ho azy ireo izahay, ny fiainana andavanandro, ny asa fivelomany, ny fahasalamana, ianao ny Tompo no angatahanay, ampahery azy, anome fahasalamana azy, ary hitahiry azy mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny asanao. Ary apetraka eo feno ampelantananao ny tontolon'andron'izy ireo, mba tontolon'andro mahafinaritra, ary anaiky ho tarian'ny fanahy masina hikatsaka izay rehetra sy sitraponao. Akambanay ary Tompo izany vavaka izany, amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio izay anasazo anay, ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.
amen. Ho tanterahany tompo aminareo any riavana ny tsodranomasina manao hoe hitahanareo ny Jehova ka hiaro anareo, ampamirapiritsy ny tavana aminareo ny Jehova ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavana aminareo any Jehova ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra iriry any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.